Matio toko fahadimy. Ny toroteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilobavy izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Araka ny voalaza ao amin'ny Salamo 7:30. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no ofokisana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no hahita n'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ara-tsin'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenena ny langanareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavany izao tontolo izao, tsy azo afenina izay tanàna miorona eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovany jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany na zovy na zovy no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa na zovy no manka-to sy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny any mpanorad-dalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamon'olona, Exodosy 20:17, ary izay mamon'olona dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary na zovy no anao amin'ny rahalahiny hoe olo-pony ianao, dia mendrika ho elohina amin'ny sinediona. Ary na zovy no anao hoe foka ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitrafo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Ny havana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao ao an-trano maizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary ray venty farany indrindra.
efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga Exodosy 20:7 fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady fa raha ny masonao ankavanana manafitohinanao dia sorialy izy ka ario afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao dia tapao izy ka ario afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny helo ary voalaza hoe nazovo no misaotra ny vadiny dia aoka izy hanome andra-vehivavy taratasy fisaoram-bady. Deuteronomie 4:2 fa izaho kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary nazovo ny manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mianintsy toa fa leo amin'i Jehovah ny fianiananao. Levitikosy 17:12. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na milanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoeran-tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tanàna ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianina milohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-boly iray akory azy ianao, fa aoka ny teninareo hoeny eny, tsia fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Exodosy 2:20. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao fa nazovo ny mamely tahamaina ny takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avelo ho azy koa ny lambanao. Ary nazovo ny hanery ianao handeha maily iray mandehana miaraka aminy maily roa. Omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza miodina izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao. Levitikosy 7:17. Ary makahala ny fahavalonao. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.